Miankina ty pont tsika amizao tsika miteny zao. Vita tsara le pont sa tsy vita tsara amin'ny fahitanareo azy. Jerevo ny taloha itsy amin'ny akavia, dia jerevo ny vaovao amin'ny akavanana. Misy elanelany be, misy différence be, marina sa tsy marina? Ny zavatra ho ataontsika dia zavatra tsara solovan'ny taranaka. Itya RN7 ty, miala ny Antananarivo io anao monsieur le ministre, miala ny Antananarivo mandrapatonga eto Antsirabe, Antsirabe mandrapatonga ao Fianaratsoa, tena potika le lalana. Marina sa tsy marina? Ho marina sy mpiara-miasa nandeha tao monsieur le ministre, adiny 3 miala ao Antananarivo mandrapatonga ny Fianaratsoa, raha toka natao adiny 20 zany taloha. Amizao tsika miteny zao zany efa nalefa ny appel d'offre, ary anomboka tsy ho ela ihany koa zany ny fanamboarana ny RN7 ray manontolo miala ny Antananarivo mandrapatonga amin'ny Fianaratsoa tokolasy tokovavy. Ary ataontsika tsara io, ataontsika manara-penitra io. Zay ny teneniko anareo hoe tsika zao manarina ny zavatra simy, manarina ny zavatra tsy nety teo aloha, ary manatsara ny zavatra rehetrarehetra. Matokisinareo ana fa tsy ho adiny tsony vakina karatra, tsy maintsy ho ampiny manandrona, ary tsy maintsy mandroso Madagasikara misaova tokola makasivaka tokovavy. Makasivaka izay matofoloha tamin'izany teny marina tanao izany andeha anonsa hitsivika ny pont isika zao miaraka amin'reto manam-pahefana tarifina izay matofoloha ny Republikan'ny Madagasikara izao, dia nometsika lalana izy miaraka amin'reto manam-pahefana ety amboniny fodiona reto manaraka azy, dia isika mipetraka tsara amin'ny toerantsika tsy misy mihetsika. Andeha asina lalana malalaka kely. Mesika teny lalana malalaka kely izay matofoloha ny Republikan'ny Madagasikara. Isika mitsidika ny tetezana manandro. Lasa 3 travées de 20 mètres dia afahana double voie zany ty afahana mifanena eto ambony ty tetezana ty ny surélevevana koa zany hoe nakarona ihany koa ty pont ty mba hialana amle rano fatinany rano andraisina moa zany ny lesoka ty oloha satria raha tanovolemana tena komany jery manamera isan'ny mality zany le dispositif antiripasy tsy mipetraka le garditsy mipetraka karaha mijery ty pont vaovao ty tsika dia efa rectifiena zany zay misy le dispositif anti-ripasse zany hoe natototry ny rano ary zany ty tetezany ty tsy afaka mihetsika bokitasy zay tsy misy tany am-pont Manambely. Le tany am-pont Manambely koa zany tsy misy an'le gargouille de le poussée d'archimètre no tena nampianatra azy fa tsy le poussée latérale. De ity zany efa rectifiena zany satria rehefa teo ministère savety tena konanisana mba hitanana ty tetezana ty satria tamin'ny mois de mars ty nanomboka leva tokoa efa rectifié zany. Hitanao amizao fa raitra de raitra ny tetezana ary manaraka ny fenitra irasaky.